Efa manakaiky tokoa ny fetin'ny Noël sy ny fetin'ny faran'ny taona hanampiana ireo olona mitady fanomezana na ihany koa ireo manana eritreritra ny antsena ary dia misy ny hetsika izay karakaraina tsy amin'ny la résidence Ankerana androany ary no nanatanterahana izay hetsika izay rotsy rakotondrainy amin'ny sary Mamra Samuel. Isaky ny 2 volana ny hetsika vide grenier izay karakarain'ny hetsy amin'ny la résidence Ankerana. Manakaiky ihany koa ny fety ka betsaka ireo entana isan-karazany izay azon'ireo mpitsidika hisafidianana eny an-toerana. Ahitana ireo kojakoja fampiasa andavanandro ny ao amin'ny hetsika vide grenier. Ampahafantarana ny la résidence Ankerana, izany hoe ankoatra ny maha-vide grenier anazy moa dia misy zavatra hafa koa zany atao aminay ny piscine dia ny olona zany izay tonga eto dia mahita ny zavatra misy ato amin'ny la résidence ankoatra ny vide grenier. Efa fanaonay isaky ny 2 volana zany izay no manao an'izy ity. Ny hita aloha surtout amin'izao manakaiky fety zao dia ny sahazan'izay zany toy ny kilalaon'ny ankizy, ny kilalaon'ny ankizy, ny kojakoja maro samihafa ohatra ny akanjo sy ny kiraro izay sahazan'olon-drehetra zany na ny vidiny na ny sy hita eo zany. Mpandray anjara misa 520 no mivarotra ireo kojakoja samihafa toy ny akanjo, kilalao sy ny sisa maro hafa etsy amin'ny la résidence Ankerana. Noezahan'ireo mpandray anjara hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao toy ny vaninandro ny fety ireo vokatra izay amidin'izy ireo.